Miarabantsika rehetra. Miandry kely vetivety dia hiresaka toetra raha eto amin'ny firenena mamerina lesona kely moa zany. Badabada kely ny lelako fa mamboatra zavatra amin'ny nify. Ho atomboko ty resaka ty, resaka hoe hitako tao anaty Facebook hoe misy ny atao hoe force de l'ordre. Dia misy hoe force de l'ordre. Fa tsy hoe pasteur de l'ordre sa inona daholo izy teo ny filazan'ery zareo anazy teo. Manam-pahefanao amin'ny force de l'ordre no manoratra dia mamerina lesona kely za tsy mpahay lalàna ary tena mba miangavy ny mpahay lalàna hiresaka amin'izay ny atao hoe inona moa ny fepetra rehetra izay mipetraka amin'ny force de l'ordre, amin'ny fitandrona ny filaminana. Na ny ady ary dia misy règle. Ndraso aloha hijery lesona kely. Anisan'izany na ao anatina firenena anankiray na izay maneran-tany dia misy ny atao hoe convention de Genève. Dia misy koa ny atao hoe convention de La Haye. Io dia mametraka ny hoe ahoana ny fitondrana ady anankiray. Zany hoe tsy misy hoe ady dia samy manao izay tiany atao fa na ny ady ary dia misy règle mipetraka. Ary ny force de l'ordre na militaire na force de sécurité dia tsy maintsy manaraka an'izay lalàna entina manao ady zany. Averiko indray, na ny ady ary tsy hoe manao ady fotsiny dia samy manao izay tiany atao. Fa misy ny convention de La Haye dia misy ny convention de Genève izay napetraky ny Conseil de sécurité des Nations Unies, mametraky ny hoe ahoana moa ny fanaovana ny ady. Misy ihany koa ny atao hoe crime de guerre, dia misy ihany koa ny atao hoe crime contre l'humanité izay mametraka ny fandikana lalàna ataon'ny olona na ny mpitandro filaminana na ny mpitondra fanjakana eo amin'izay fanaovana ady na fanaovana herisetra amin'ny karazan'olona na antokon'olona erak'izao tontolo izao. Rehefa mametraka zany ny force de l'ordre, raha hoe tsy mampiasa force izy ao anatin'ilay fametrahana ny fitandrovana ny filaminana, dia mametra-panontaniana hoe mahay an'izany atao hoe convention de La Haye, convention de Genève ve ny olona eto amintsika. Raisiko ohatra mamerina lesona fa tsy manome moral. Inona ny atao hoe crime contre l'humanité. Ny atao hoe crime contre l'humanité dia misy hoe attaque zany atao amina population civile izay misy baiko avy amina fanjakana. Averiko ihany tsy mpanao lalàna ary tena mangataka an'ireo mpanao lalàna mahay an'ity zavatra ity nazava, fa ohatrany lasa samy manao izay tiany atao daholo ny rehetrarehetra eo amin'ilay lazaina fa fitandrona ny filaminana. Ankoatran'izay ihany koa rehefa mitandro ny filaminana ianao ary indrindra rehefa manao ady dia tsy hoe samy manao izay tiany atao dia midaroka bomba, fa tsy maintsy misy lalàna apetraka. Anisan'izany ny fiarovana ny civil. Eo ihany koa ny fampiasana fomba fiady sy fitaovana entina miady arakaraka ny lentan'ilay ady izay mipetraka ary arakaraka ny lentan'izay olona etsy ankilany na firenena etsy ankilany. Tsy afaka mihitsy izany hoe olona mandeha tsotra izay eny an-dalana dia tonga dia tifirinao bomba fotsiny nefa ilay olona tanapolo. Tokony mitovy lanja foana amin'izay zavatra mitranga ny hery na fitaovana izay ampiasana. Teto zany mametra-panontaniana hoe ireo olona izay nanao fihetsiketsehana mitondra basy ka nanaovan'ilay mpitandro filaminana valiny sy fepetra amin'ilay basy. Eo ihany koa mety hiteny état de nécessité. Ny état de nécessité averiko ihany tsy mpanao lalàna fa mba te aheno an'ireo mpanao lalàna mahay an'ity zavatra ity hiteny amin'izay satria lasa samy manao izay tiany ilay izy. Ny état de nécessité araka ny définition ato dia hoe agissement par nécessité de façon raisonnable afin d'écarter un danger plus grave et à condition que la personne n'ait pas eu l'intention de causer un dommage plus grand que celui qu'elle recherchait à éviter. Misy fifandanjana foana ao anatin'ny hery izay entina
anaovana ny ady na fitandrona ny filaminana amin'ny hery ampiseho an'ny etsin-daliny sy tokony ampiseho an'ny mpanao ady na mpitandro ny filaminana. Mametraka kely an'izay mantsy satria sao de mieritreritra ny mpitandro ny filaminana hoe afaka manao an'izay zavatra tiany atao izy. Averina kely ihany koa le hoe ka izy ireo ane manao manatanteraka baiko. Zay koa mantsy zany enitsika foana izy ane manao ny asany manatanteraka amin'ny baiko. De ao anatin'izay resaka fanatanterahana baiko sy fanomezana baiko zao de mila fatarina fa misy anjara didy sy andraikitry ny tsirairay. Ny mpanatanteraka baiko de tsy mahazo manatanteraka fa tsy baiko legal ihany. Fa tsy hoe miteny hoe ndana tifiriko de tonga de mitifitra ianao, fa responsabilité an'ilay olona izay omena baiko ny mandanjalanja hoe legal ve sy proportionnel amin'ilay zavatra mitranga ve lay baiko tanterahany. Raha tsy izay de responsable izy. Tsy vitany fotsiny zany hoe za manatanteraka amin'ny baiko. Ny lalàna iraisam-pirenena mifehy ny ady ary zany teneniko zany ny ady de mametraka fa anjara andraikitry ny olona izay manatanteraka baiko ny voalohany manadiady hoe ara-dalàna ve le baiko ary araky ny tokony ho izy ve le baiko. Faharoa, anjara andraikitry ny mpanome baiko sy ny supérieur hiérarchika ihany koa ny mijery hoe manara-dalàna ve baiko omeny, ary ihany koa hoe ny olona eo ambanin'ny fahefany ve de manaraka ny lalàna velona ary izy ve manao ny zavatra rehetrarehetra ny fomba rehetrarehetra mba tsy isian'izay fanapara-pahefana ny olona eo ambany fahefany. Tsy afaka fotsiny zany hoe ka tsy zany teny hoe andana tifiriko rany na nasambory rany fa responsabilité an'ny supérieur hiérarchique no mijery sy manao ny fomba rehetrarehetra mba tsy isian'ny fanitsakitsahan'ny zon'olombelona an'ireo olona feheziny. Farany, anjaran'ny olona manatanteraka baiko no mijery hoe ara-dalàna sy araky ny lanja tokony ho izy ve ny baiko omena anazy, fa responsable izy amin'izay baiko omena anazy. Tsisy afaka miala zany hoe za manatanteraka baiko fotsiny de tsisy afaka miala ihany koa hoe za tsy nafantatra ny zavatra nataon'ny olona eo ambany fifehezako. Averiko ihany, tsy mpanao lalàna ary mba mangataka ny mpanao lalàna mahay antony resaka fandrindrana ny filaminana sy ny ady tony mba hanazava amin'izay satria lasa misy hita maso fa misy zavatra be be tsy araky ny tokony ho izy. Misy ny atao hoe convention de la Haye, misy ny atao hoe droit de Genève, convention de Genève izay mifehy ny fomba fanaovana ady ary zany resako zany tany miady fe Madagasikara mipetraka ny fanontaniako. Ary sao de mba efa tamin'ny ady kosa Madagasikara, fa na de tamin'ny ady ary Madagasikara de misy foana ny fomba fanaovana ady sy fomba fitandrona ny filaminana fa tsy atao hoe arak'izay herisetra force tian'ny mpitandro filaminana. Averiko kely zay fantatry ny mpitandro filaminana zany zavatra zany. Fangamany hoe tsisy miteny sy hoe repahalala koa de mangina de mamerina an'izay. Manantena sy mino fa andray ny andraikitry ny ihany koa ireo fiarahamonim-pirenena, andray ny andraikitra ihany koa ny firenena iraisam-pirenena, ny firenena hafa izay miara-miasa Madagasikara, fa hita mibaribary, hita maso fa misy fandikana ny zon'olombelona ao anatin'ny zavatra mitranga. Tsy miandany amin'ny kilany, tsy miandany amin'ny tsisy hoe akila moa zany fa tsy miandany amin'ny herisetra fa ny zavatra hitako fotsiny de hoe misy zon'olombelona maro izay voahotsosy. Voalohany amin'izany ny zon'olombelona izay aneho hevitra, misy ihany koa ny zon'olombelona izay hoe maneho ny hevitra ankalamanjana, misy ihany koa ny zon'olombelona izay amin'ny firesaka fitokonana sy ny zon'olombelona tsotra fotsiny. Satria voatotonana ohatra ny zon'ny olona sasany izay mety hoe mandeha tany an-dalana nanao akanjo fotsy tonga de voan'ny bomba, tsisy fanontaniana hoe bevoka ianao sa tsy bevoka, hoe karidaky ianao sa tsy
de asina bomba de ambo aveo mbola asina tambony kely any le izy mila jerevana daholo izay rehetrarehetra izay mba ahafahany Madagasikara milamina. Ary raha ohatra ka tamin'ny miady Madagasikara de lazao fa tamin'ny miady Madagasikara ary ajao sy arao ny fenitra iraisam-pirenena fanajana ny zon'olombelona sy ny fanajana ny zo fanaovana ady sy ireo règlement rehetrarehetra ao anatin'ny droit de Genève, ny convention de Genève, convention de la Haye. Atsipiny teniny tady, atsipiny tady eny tandroko ny omby, atsipiny teny eny am-pony Malala ve? Malala nefa mody vendrana daholo anjarantsika tsirairay no mandinika an'izay ary manintana foana ireo mpahay lalàna iresaka momba an'ity fomba fanaovana ady, fomba fitandrovana, filaminana fa tsy afaka atao ohatran'izao ty firenena ity. Mankasitraka tompoko.